Epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Romanina. Toko 10. Ry havana, ny iriny foko sy angatahiko amin'Andriamanitra ho Antiosy dia ny ahazoany famonjena. Vavolombelona ny aminy aho fa feno zotom-po ho an'Andriamanitra izy rehetra, saingy zotom-po tsy ombam-pahalalana. Tsy nahalala ny fahamarinana omen'Andriamanitra ry zareo, ka nitady fahamarinana avy amin'ny tenany, fa tsy nanaiky ny fahamarinana omen'Andriamanitra. Eny, la ny andro ny lalàna no ny tamy i Kristy ahatonga ny mpino rehetra ho olo-marina eo anatrehan'Andriamanitra. Izao no voasoratry Mosesy momba ny fahamarinana avy amin'ny lalàna. Ny olona manatanteraka ny didy amatsipika dia ho velona amin'izany. Fa izao kosa no voalaza momba ny fahamarinana avy amin'ny finoana. Aza manao akapo hoe iza no hiakatra any an-danitra dia ny mba ampidina any Kristy izany, na hoe iza no hidina any amin'ny antsana dia ny mba ampiakatra any Kristy avy any amin'ny maty. Fa inona no voalaza? Izao: eo akaikinao ny teny dia eo ambavanao sy ao am-ponao. Izany no teny momba ny finoana izay torianay, satria raha manaiky ampahibe maso amin'ny vavanao ianao fa Tompo i Jesosy, ary mino ao am-ponao fa nanangana azy ho velona avy tany amin'ny maty Andriamanitra, dia ho voavonjy. Mino ao am-po manko ny olona mba ho eken'Andriamanitra ho marina, ary manaiky ampahibe maso amin'ny vava mba ahazoany famonjena. Fa hoy ny soratra masina hoe: izay rehetra mino azy tsy mba hangahiahy. Koa mitovy na jiosy na hafa firenena, fa ny Tompo iray ihany ny any rehetra. Tompo mahalala tanana amin'izay rehetra miantso azy, satria izao no tenin'ny soratra masina: izay rehetra hiantso ny Tompo dia ho voavonjy. Ataony olona ahoana ary no fiantso ny anaran'ny Tompo raha tsy efa ninony? Ataony ahoana no fino azy raha tsy efa reny? Ataony ahoana no fandre raha tsy misy mpitory-teny? Ary atao ahoana no fitory-teny raha tsy nirahina? Araka ny voalazan'ny soratra masina hoe: endre, tsara izany mahita ireo mpitondra vaovao mahafaly tonga hanambara teny soa. Tsy ary nanaiky ny vaovao mahafaly avokoa anefa ny olona rehetra, fa hoy i Isaia hoe: Tompo, iza no nino ny afatra nambaranay? Koa ny finoana dia vokatry ny afatra ambara, ary ny afatra ambara dia ny teny momba ny Kristy. Kanefa manontany aho hoe: sao tsy nandre ny afatra ny olona? Nandre tokoa izy rehetra, fa izao no tenin'ny soratra masina: lasa nanerana ny tany tontolo ny feon'ireo mpitory, ary nipaka hatrany amin'ny faran'ny tany ny teniny. Dia mbola nanontany aho hoe: sao tsy azon'ny vahoaka Israely ny filazana? Valin'izany dia i Mosesy aloha no milaza hoe: ataoko velom-pialonana an'izay tsy firenena ianareo, hoy Andriamanitra, ary ataoko mirehim-patezerana amin'izay firenena tsy manan-tsaina. Fa i Isaia aza dia samy milaza hoe: nanaiky ho hitan'izay tsy nitady ahy aho, hoy Andriamanitra, ary niseho ny ariary tamin'izay tsy nanontany ahy. Ny amin'Israely kosa dia hoy Isaia hoe:
tontolo andro no nalolorak tanana izay vahoaka sady tsy manaiky no migomo.